Manetra kosa ny tompon'andraikitra ny fikambanan'ny tanora ao anatin'ny boriboritany fahadimy sy ny mpilalao rugby avy ao amin'ny FTM Manjakaray manoloana indrindra ny fikasan'ny vahiny vidiny kianja filalaovam-baolina etsy Masay. Misy mikasa ny varotra ny kianja filalaovam-baolina eny Masay izay tanin'ny komunina. Raha ny fanazavana dia misy ny tanimbola vahiny izay nizantoerana ny alahady-teo. Manoloana io mampaneno lakilosy fanerana ny tompon'andraikitra fikambanan'ny tanora ao amin'ny boriboritany fadimy sy ny mpilalao rugby ao amin'ny FTM Manjakaray izay ekipa tompon-dakana Analamanga ary vao nahazo ny coupe du président sy ny fandresena tamin'ny sokajy U21. Milaza ihany koa izy ireo fa tsy anaiky raha lasa notsotra ny kianja Masay izay filalaovan'ny tanora ny toerana ary fanaovan'ny ekipa maro fanazara-tena ihany koa. Misy olona tonga mandrefy ety hoe akan'le terrain fa tsy fantatra hoe fomba ahoana natany izany ny fanjakana ve sa izy. Nefa ny tihatra amin'izay tsisy tomboko fa teto no toerana nanazarana tena na lehibe anay. Noloka tamin'ny lahady teo. Nisy efa ohatrany hoe fanaovana entraînement hatramin'izay zao teny Ivandry. Dia zao izy efa voafefy. Dia tery Andramobevava. Efa voafefy daholo dia eto koa zany misy mikasa haka. Tamin'ny alahady teo zany misy andihana karana nitondra 4-4 anankiroa. Zany hoe niala teny Andramobevava izy nanomboka Nanesy dia nitsofoka tety. Zany hoe nijery tany izay tiany mihitsy zany izy amin'ity faritra manodidina Masay ity. Zany hoe misy mpivarotra zany matoa izy tonga ety. Le mpivarotra zany rehefa tena nijerevana zany hoe karana dia ery ampita ery le mpivarotra amin'ny andry. Ery amin'ny arabe ery dia le karana mijery tany izay tiany ety. Ka io zany efa fatapatatra moa zany le mpivarotra ny tanin'ny commune ety. Iny zao raha jerevantsika zao iny le tsara etsiny presque efa mifefy daholo iny nefa ny tanin'ny commune ary izy ity misy projet-ny amin'izy ity. Ty zao tany fanaovana fanatanjahantena. Zay zany ny programme an'ity. Dia iny sisiny iny anaovana zaridaina sy fialamboly ho an'ny ankizy. Nefa izy amin'izao fotoana zao misy mivarotra ka io mahagaga hoe reo vahiny reo indray ve nanjaka zaka eto amintsika. Ity zao anisan'ny terrain ngeda indrindra ty amin'ny faraisana fahadimy ty toeran'ity. Efa mifefy zao ny ery Ivandry metsy Andramobevava. Raha ohatra ka mbola ifefy koa ty dia ho izy reto tanora be da be reto zany simba tanteraka no avy ny reto tanora reto. Nidina an-kianja ary nijery ny zava-misy teny Masay moa Igirivo Randrenarso solombavam-bahoaka ny boriboritany fadimy. Fanararota-pahefana no ataon'ny mpitatana ankehitriny ny komina Antananarivo renivohitra ity solombavam-bahoaka ny tima ity. Manoloana zava-misy zany dia misy manararo-pahefana sy manararotra hoe misy be ny tanàna ho avy dia fefena daholo ny tanàna ety aminay ety. Tianay milaza fa izay ety Manjakaray boriboritany fadimy dia manana voninahitra manana zany atao hoe mpanao rugby ny FTM zany. Tompon-daka zany tamin'ity taona ity nahazo kopy maro ary reharehan'ny tanora eto aminay eto. Izy indray no ataon'ny tanora eto aminay eto filamatra sy fijery raha ho akatona ny tanàna toy izao tokotany filalaovana. Ty tany ity tany ery ampitery fony zany secrétaire général ny commune dia any commune urbaine misy pépinière teny anaovana fambolena ambolena ny azo rehetra verena ambolena eto amin'ny Antananarivo efa tapitra daholo voafefy. Misy miopefy zany tsy azo akeny zay amin'ny solombavam-bahoaka adidiko satria solombavam-bahoaka no nampitandrina sady efa anatin'ny fantrano reto ankizy reto tsy mandeha vakansy tsy mahita inona fa vofoka mitany dia mbola saitsika indray omena olo-kafo ty dia ho aiza zany ny zanakay tsy manaiky zay ka mangataka zay fitondram-pahefana sy ny fanjakana mihitsiny anova fijery hijery ny malagasy ao anatin'izao zavatra miseho zao fa tsy azo akeny zao. Arak'izany na ny solombavam-bahoaka Igirivo Randrenarso na ny tanora mpampiasa ny kianja dia samy manehitra ny famarotana ny kianja Masay ao anatin'ny boriboritany fahadimy.